mba hahafahana manatsara ny fandarana mandeha amin'ny radio. Io ihany koa ny isian'ny fandarana manokana mikasiky ny fanabeazana, io ny antony nahatonga izao fanomezana izao. Tonga teto Nosy ireo solon-tena avy amin'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana izay antariny ny tale generaly ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Andriamatoa Razafomahefa Barbin izay nanome voninahitra ny fanolorana ireto fitaovana reto ho an'ny délégation RNM TVM eto Nosy. Eto zay amin'ny fanabeazana noho zay fiaramiasa zay iarahany amin'ny serasera zay misy zavatra kely tsy rampy tagnany eo amin'ny fanabeazana natolotro le eo amin'ny serasera tsy be vizafa kone manotototo kely no zavona roa satria be fiaramiasa zay vitanay miaraka amin'ny serasera. Nankasitrika izao fanomezana fitaovana izao ny tale generaly ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Mitondra ny fisaorana amin'ny anaran'ny ministera izay tolotra nataonareo zay nanambarana reo ihany koa fa iombonana ny fanabeazana vonona iombona ny fanabeazana aminareo ihany koa izahay atao ministera amin'ny alalan'ity délégation eto Nosy izay tariny ny tany-paritra ihany koa. Akoatra izay, nisy ihany koa ny fitaovana avy tamin'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana natolotra ho an'ny délégation RNM TVM Nosy ho fanampy ireo fitaovana izay efa nisy teo aloha.